ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehetra avana tratra ity alakamisy fa voalohany volana septambra ity izay anonona fifaliany Jesosy Kristy tompontsika tsiraray avy. Ny mofinainantsika anio dia ny marika toko fahaenina, marika toko fahaenina ny andininy fahadimy amby efapolo, marika toko fahaenina ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aneraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrona an-tsambokely dia hialoha ho an'ny Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka. Rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nakany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny arivany andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely ary izy reriany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy fa notoaina ny rivotra ary tokony tamin'ny fiambena faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny nitsangatsangana tambony ranomasina Jesosy ka nikasa andaro azy. Ary efa hita nitsangatsangana tambony ranomasina izy dia nataony ho matotoa ka niantso mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Ary niakatra nakeo aminy teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy ireo ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny foly. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy rehefa koa malala izay rehefa avy namoky ny mpianatra tamin'ny fomba mahagaga namoky ny vahoaka tsomby 10,000 io filazan'ny marika azy dia satria betsaka ireo vahoaka niaraka taminy dia namoky ireo mpianatra ireo namoky ny vahoaka Jesosy nanao izay ahavoky azy tamin'ny alalan'ny fahagagana ny mofo 10 sy hazan-drano roa. Vita izay rehetra dia nalefan'i Jesosy nody ny vahoaka. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra ndao ianareo mero lalanahy ho an'ny Betsaida. Ny Betsaida tsika izany no mifankahita fa Jesosy mbola nandeha nitokana ny vavaka tany an-tendrombohitra. Dia nalefa ny melo ny mpianatra. Ary satria akaiky kokoa ny manita rano, akaiky kokoa ny miampita lay rano satria mpanarato mpanjono ny mpianatra dia mahay manamahay mitondra sa mahay mitondra lakana mivoy lakana. Ka dia hoy Jesosy manao hoe any Betsaida mifankahita fa mandana mita eto ianareo. Jesosy kosa mbola nitokana ny vavaka. Io lalana io dia tsy dia lavitra loatra sabo ndeha ataontsika hoe sava ivony io lalana io dia tsy dia ela loatra akaiky dia akaiky mihitsy lalana atao amina ora vitsivitsy raha be indrindra ny epitana amin'ilay rano. Ny zavatra tahaka nefa dia izao asa izay nahazo ny mpianatra fa Jesosy ireriny teo an-tanety. Izany hoe Jesosy dia efa tonga teny an-tanety, ny mpianatra mbola tsy tonga. Sahirana ny vohy ny mpianatra. Tsy tonga teo amin'ilay fotoana ny fanaovana fotoana tamin'i Jesosy. Jesosy zany tonga aloha. Jesosy efa nitokana ny vavaka ilay fisalatsaina zany, efa avy nitokana ny vavaka Jesosy, dia avy eo tonga teo an-tanety, niandry ny mpianatra mbola eny ampovoan'ny rano, eny ampovoan'ny ranomasina. Dia lasa Jesosy nanatona ny mpianatra any amin'ny fiambenana faefatra. Izany hoe fa any ambadiky ny amin'ny 3 ora maraina izany. Mbola mivoy ihany ny mpianatra, mbola mivoy ihany ny mpianatra. Ary dia Jesosy nanatona azy. Ary rehefa nanatona azy Jesosy dia tsy fantany. Nataony fa matoto. Dia nampahery azy Jesosy tamin'io adin'io ary fantany ihany moa Jesosy rehefa avy eo. Inona no tiany marika na azavaina ny afaka malala amintsika amin'ity tantara ity? Betsaka ny tiany marika tantaraina. Fa izy zavatra roa na telo izay tokony ho tsoahantsika dia izao rehefa malala amin'ity marika toko fahaenina ny andininy fa 10 ka hatramin'ny 4 voalohany dia izao Jesosy sy ny mpianatra
tsy midika koa revako malala hoe satria Jesosy ny tompon'ny programy ho an Jesosy ny tompon'ny fandarana Jesosy zany miteny hoe andao tsika very apita mandala makeny apita dia andraso eny ah tsy hoe rehefa Jesosy no ataontsika hoe tompon'ny fandaram-potoana ohatra ny zavatra izay ataontsika dia tena mifanaraka amin'ny baikon'i Jesosy ho Jesosy hoe zao ny atao dia nankatoy ny mpianatra ery andrasana dia nanaiky ny mpianatra entsika fanao fotoana dia nazosona akany ny mpianatra saingy zao very teny ampandehanana ny mpianatra very teny ampandehanana ny mpianatra tsy fananiny mpianatra na very azy teny ambony rano lalana tokony ho tonga ora vitsivitsy ora maromaro nanaovan'ny mpianatra azy Jesosy niandry ny mpianatra tetỳ tany Jesosy tonga aloha ina dika zany ry avako malala tsika manao hoe tsy hoe akory avako malala ny fiainantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe akory ka hoe ny zavatra rehetra izay ataontsika dia mifanaraka amin'ny planin'Andriamanitra dia tsy mandalo zavatsarotra isika fa na dia manaraka tsara amin'ny baikon'i Jesosy azy sika manaraka tsara amin'ny fandaminana tian'i Jesosy atao ary sika dia indraindray mbola misy zavatsarotra ihany mbola misy zavatsarotra ihany zany hoe ny zavatsarotra dia mety ho tonga tsy voatery hoe asany devoly eo moa zany nisy rivotra ny tranga loza voajanahary zay no tonga amin'ny mpianatra tsy tonga ara-potoana teo amin'ilay fotoana ny fanaovana tamin'i Jesosy tsy tonga ara-potoana ary izay tsy fahatongavana ara-potoana zay dia fantatsika fa tsy niankina tamin'ny mpianatra raha mantsy zavako malala itsika piny dia mieritreritra manao hoe matoa zany misy zavatsarotra lalovana dia tena nanota ve miatoa misy zavatsarotra lalovana dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany lay zavatra tokony lay lalana tokony nale na koa matoa mandalo zavatrarotra manahirana dia zao sao dia mba misy lalana hafa tian'Andriamanitra natao ary mety ho marina daholo zany fa tsy marina amin'ny fotoana rehetra fa na dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy aza ny zavatra ataontsika ary indrindra na dia Jesosy mihitsy aza ny mampanao ilay zavatra tokony ataontsika dia indraindray misy zavatrarotra ihany tsy midika mihitsy akory manao hoe satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay planina ilay zavatra tokony ale dia tsisy zavatsarotra tena misy zavatrarotra ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra dia misy zavatrarotra ny lalovany nefa ny lalana ny diaviny dia Andriamanitra nitarika azy zany rehefa komarana ny fomba fijerintsika ny antsoiny hoe fiainana ny fomba fijerintsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fomba fijerintsika ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny tia marika ho ahitsy jerena amin'ny finoana da manamalala hotsika manao hoe amin'ny fiainantsika zany dia zao tia ny marika tenenina mety diso lalana isika mety mandalo zavatsarotra itsika ao anatiny lalana zay asain'ny tompo ataontsika io mety ary zay ataontsika hoe fahadisondalana izay satria tafavily lalana ny mpianatra tsy tonga atao amin'ilay fotoana izy nitenin'ny Jesosy manao hoe any betsaintsika fakahita kanjo nitsoka ny rivotra ho marika tsy niankina tamin'ny mpianatra mihitsy io dia very teny an-dalana izy lalana tokony ataony ora vitsivitsy nataony nandritry ny alina manontolo diso lalana izy tsy niankina taminy dia eo ilay afaka malala no ampahirezana atsika mampahirezany marika atsika manao hoe zao a ndraindray misy zavatra mitranga eo amintsika tsy programan'i Jesosy mihitsy ny adiso lalana reto mpianatra reto tsy programan'ny mpianatra koa ny adiso lalana mpianatra fa loza voajanahary ndraindray misy lalana zavaboary manova lay toe-javatra zay tsy eritreretintsika mihitsy ohatra hoe mana programa tsika anao an'izao kanjo misy aretina manao programa tsika anao an'izao kanjo misy vahasimban-javatra vokatry ny loza voajanahary mieritreretintsika hoe zao ny programa amin'ity taona ity zao ny programa tokony atao sy ny sisa amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tranga loja voajanahary tonga amin'ny valana aretina samy tsy nanana an'io programa io na isika na ny manodidina atsika tsy pisy nanana zany programa zany fa nitranga izy dia io fa sahirana amin'ny vohy fatratritsika ao anatin'ilay fiainantsika dia zao revako malala zany hoe misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika zany tena vokatry lalana ny zavaboary fotsiny fa tsy hoe vokatry n'inona vokatry n'inona fa tena lalana ny zavaboary mety misy loja voajanahary fa zao revako malala
very ny mpianatra tao anatin'io ataontsika hoe zavatra tsy niankina tamin'io tsy programan'andriamanitra radio koa satria Jesosy matony teny taminy manao hoe eritsika no fanao fotoana dia izao tsy programan' Jesosy mihitsy ny hahavery ny mpianatra fa izao revako malala ao anatin'izany fahaverezana izany ao anatin'izany fahaverezan'ny mpianatra izany hoy marika hoe alina navery ary alina ny andro dia mbity eo ampovoanany ranomasina ny sampokely alina rehefa mamaky tsara ny filazantsara ny liokonareo ohatra na jaona lioka toko fatimy jaona toko fatelo rehefa miteny izy ireo hoe alina dia mampatsiary ilay alina tsy mba nazahoana na inona na inona alina ny mpanarato zay tsy nazahoan'ny petera mba amin'ny mpianatra na inona na inona alina tsy mitondra vokatra tsy jaona ihany jaona matetika miresaka ny alina jaona toko fahasiladiany faefatra dia mbola aseho ny jaona hoe alina tsy azo esana alina ny adi-tsaina tsy azo alovana na inona na inona jaona toko lehibe ny fahasiladiany fasivy dia mbola manao ihany jaona manao hoe alina ny alina te mampenjera mandavo tsy vita hoe tsy azo anaovana na inona na inona fa mampenjera mampasolafaka ny alina ny hitatsika fa ny Paoly any amin'ny Tesalônika toko dimy dia ny fafito dia manao hoe ny alina koa dia tena manjary mampanara-po ny alina dia mahatonga fialana amin'Andriamanitra ny alina tsy finoana alina fiatahana amin'Andriamanitra ary sokony azotsika koa fa jaona toko telo dimy fatelopolo alina ny namadian'ny Jodasy an Jesosy alina koa malaka toko velabeny folo dia ny fatelopolo alina koa ny mbola namadian'ny Petera nandavan'ny Petera an Jesosy lioka toko faharoapolo folo dia ny faharoapolo mbola alina koa ny nahatafotoana nahatafotoana mpianatra mpiala azy tamin'ny finoana nefa koa malala ny alina zany eto izao io le alina indray hoy marika fa mbola alina indray ny nahavery ny mpianatra zany hoe nandriky ny alina izy dia mivoy aliny loza voajanahary aliny valana retina alina tsy afahana miasa alina mampagirifiry alina zay mahatonga ny olona tsy afantatra hoe aizany ele alina tsy ahitana malodalana hoe aiza izao aliny ny ady sarotra zay teresahan'ny marika ty tsy niankina tamin'ny mpianatra nahatratrala azy fa tonga ny alina very izy tonga ny alina tsy programany io tsy fandarana io fa tonga ny alina dia io fa sahirana ny voy fatratra izy efa adiva maraina ny andro alina tontolo ny voy fa mbola eo amin'ny atsasadarana ihany nefa lalana tokony atao vetivety zao rehefa koa malala fampahirezana dia hoy marika manao hoe dia iny fa tonga Jesosy tsy niandry teny apita Jesosy tonga teny taloha tonga teny tanety miloha fa zao tsy niandry Jesosy fa nanatona ny mpianatra izy namakivaky lay alina Jesosy ary nanatona ny mpianatra resin'ny Jesosy lay alina resin'ny Jesosy lay alina ny mpianatra ny voazo ny alina tsy afaka nanao na inona na inona ny voy fatratra tsy raha vita na inona na inona fa Jesosy kosa tsy voazo nylay alina fa iny ny voy fatratra ary nandeha tongotra nantetiny rano nakeny amin'ny mpianatra hay Jesosy ry afako malala tsy voafetra ny lalàna ny zavaboary ny mpianatra ny voafetra ny lalàna ny zavaboary ka dia laky pilipiliny rivotra ny sambo voafetra ny resy lalàna ny zavaboary tsy afa manoatra teo amin'ny lalàna ny zavaboary tsy afa manoatra teo amin'ny loza ary rehefa alina dia io fa tsy afaka nanao na inona fa raha dia ny voy fatratra azy mbola eo ampovoan-drano ihany fa Jesosy sady tsy voasaka ny rivotra ny tsy voasaka ny ranomasina ny tsy voasaka ny alina fa nanatona ny mpianatra izy zay le Jesosy any marika ary zay le Jesosy anao tiany marika ho azonao manao hoe na inona zavatra lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra na inona loza mitrangana zavatraritra lalovantsika dia azon'ny Jesosy reseny zany ary tsy itsika ny mandresy azy fa Jesosy mandresy azy mandresy an'izany eo zany le zavatraritra mitohatra hoe valana retina hoe zavatra maro isan-karazana itsika manapetra ao anatin'izay fetratsika izay anefany no isehoany mahandriamanitra an' Jesosy ka izy no mandresy azy tsy isika nanatona an' Jesosy fa Jesosy nanatona antsika niandry antsika izy saingy izao inona zavatra nitranga tsy afa nanao ohatr'isika voazakan'ny alina
alina nampangirifiry, alina nandavo, alina mampisarasara, alina mampitomany, alina ny akiviny voasakantsika tsy afaka nanatona azy de zao izy nanatona atsika zay afaka malala lay Jesosy tantarainy Marika ary tiany Marika ho takatrao anatin'ny zavatraritra lalovanao fa zay tsy resinao efa resin'ny tompo adino tsara fa alina indray raha maka tantarany lioka isika alina no nahaterahan'ilay misy nahaterahan'i Jesosy alina nitenenan'ny nitsanganan'ny ireo mpiandrondry alina ny sehon'ny anjely tamin'ny mpiandrondry alina ny ingany izy ireo andeha laza rehefa vao mahafaly sy ny sisa rehetra alina no nandresy no ao boky ny Exodosy alina raha teo koa aza ny Pasika zany afaka malala de na inona de zao azakivy raha mandalo ny alina ianao tsy fiasana izy mapaky alina zay tsy afahana manao na inona izy alina zay ataotsika voafetra zay mety azo atao alina ny tsy finoana sy ny fahatompidoratena Paolo amin'ny Tesaloniana fa zao alina vaovao kosa miaraka amin'ny Kristy alina vaovao azao tsy enao namakivaky zay alina zay fa Jesosy matokely afaka malala fa anatin'ny zavatraritra zay lalovanao zay alina lalovanao mety ho diso lalana sika olombelona manapetra mety sy ny sisa rehetra fa zao Jesosy afaka malala efa nandresy zany teo amin'ny toerana misy anao fa nzara sangany afaka malala de ity tao anatin'izany alina zany tsy fantatry ny mpianatry Jesosy hoy izy hoe tena matoto ny fanaritaka ny tao anatin'ny sambo kely tsy ao an-tsainy mihitsy ny hoe Jesosy andetiny itetetiny ranomasina ary amakivaky ny alina ho azy nyrehetrarehetra ny teny hoe tena Jesosy zay efa miandry antsika efa any izy zay mahatonga Marika ny teny hoe efa mafy ny fony ka tsy fantany amin'ny mofo zany ozy Marika manao hoe mofo dimy sy azan-drandroa azy na avoky olona 10,000 ka ahoana tsy mahatonga ny Jesosy tonga amakivaky ny alina amonjy azy ireo ny ampovoan'ny ranomasina fa efa mafy ny fony tsy tadidiny tsony efa agagarana nataon'i Jesosy azy voany eo voamaliny tsy tadidiny akory fa efa mafy ny fony na efa mafy ny fony noho ny zavatsarotra ny lalovany de ny ferany hatramin'ny fahefan'Andriamanitra rehefa mafy ny zavatra lalovana de manjary voafatotro zay zavatsarotra zay koa na de ny finoantsika ka iverintsika fa miaraka manapetra antsika Andriamanitra iverintsika fa nafony Andriamanitra isika iverintsika fa miady ireritsika iverintsika fa miandry antsika eny ampita Andriamanitra ka manao hoe andraso tonga ety ampita ianareo zay avao miona aminareo ny Andriamanitra tsika tsy zany Jesosy tsika tsy zany Jesosy tsika tsy miandry eo ampita hoy nitonikira-tsika manao hoe aza miandry ao ampita andreo de fefika aty fa avy aramita zay ny tikiny nitonikira iny Jesosy tsy miandry teo ampita mihitsy fa namakivaky ny alina nanatona atsika ary na de nanatona atsika rizadrandray rehefa mafy ny fotsika mafy loatra lay ady atrehana mafy loatra lay zava-manahirana de zao tsy fantatsika tsony iverintsika ho zavatra hafa kanefa ny afaka malala de zao tsy vitany hoe nandresy ny alina Jesosy tsy vitany hoe namakivaky ranomasina Jesosy nanatona atsika de amonjy atsika fa izao mbola nampahafantatra ny tenany any izy hoy izy manao hoe matoky fa izao ihany aza matahotra zany hoe Jesosy tsy mba tonga teo amin'ny mpianatra ka nandatsy azy fa inona tianareo fa nareo ve de tsy mba de tsy mahay tsy mino fa nahoana diso lalana ianareo sy ny sisa rehetra tsy zany ny zava-dehibe amin'ny Jesosy ary Jesosy raha tsy nanazava kory ny antony Marika tsy nanazava kory ny antony nahavereny reo nitoainy rivotra fotsiny izy fa Jesosy ny teny mihitsy efa nananome moral na ina tsy zay Jesosy satria tsy ny fitrangan-javatra ny zava-dehibe amin'ny Jesosy fa izao ny vahaolana tsy ny fametraha-panontaniana hoe inona nahatonga an'izao na iza ny nahatonga an'izao na inona tsy zay zava-dehibe amin'ny Jesosy fa ny zava-dehibe amin'ny Jesosy de zao zava-poana ny zavatra rehetra zay eritreretintsika ho mahatonga an'izany fa ny zava-dehibe de zao Jesosy eo akaikitsika de talanjona ny mpianatra ary rehefa niakatra nakeo anatin'ny sambo kely Jesosy de nitsahatra ny rivotra de afaka malala tam-pamaranana inona ny tiany Marika tenena amin'ny fiainantsika andavanandro so ry afaka malala
na inona zavatraritra lalovantsika aza lany andro mametram-panontaniany amin'ny hoe inona no natonga an'izao teneny marika io mety holoja voajanary aloha izy eto fa izao ny zava-dehibe dety ao anatin'ny zambokely Jesosy satsy fantatrao Jesosy sa tsy fantatrao tiany marika pairezana anao dia izao ny zavatra rehetra izay zavatraritra lalovantsika ry havako na niankina tamintsika na tsy niankina tamintsika resin'i Jesosy io Jesosy mpanjinina ary tsy miady irery zany ny mpanompon'Andriamanitra tsy miady irery Jesosy no manatona azy Jesosy no efa mikaroka azy Jesosy no manakaiky azy mampahay avako malala ary ilay Jesosy anao Jesosy tsy manary anao anatin'ny ady sarotra tsy mamery anao ivoifatratra ao anatin'ny alin'ny tebiteby ao anatin'ny alin'ny fanginana alin'ny korontana isan-karazany dia Jesosy tsy amela anao irery amin'izany matoky azy za matahotra matoky azy fa izy no anatony anao ary nandray raha mety tsy ho fantatrao akory ny asa mety ho adininao azy izy indraindray mety tsy tsaronao akory ary ny fahagaga nefa nataony taminao omaly ny fahagaga nataony tao fenanao tany aloha tsy tadidinao akory zany rehefa tena mafy ny zavatsarotra fa izao matoky fa izy ihany no ampahafantatra anao hoe zaty matoky aza matahotra ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa nomenao anay ny teninao manazava aminay fa mety misy zavatraritra lalovanay eo amin'ny fiainanay tsy niankina taminay fa vokatry ny fitsangan-javatra maro samihafa lalàna zava-boary sy ny hafa rehetra mahatonga ny fiainanay tavela ao anatin'ny alina ny alina izay tsy hahafahanay manao na inona na inona alina izay mitondra hakifiana alina izay aliko ny fahafatesana alina izay fifanomezan-tsiny fivadiana azy hitanay amin'ny alina zany tompo alina ara-panahy kanefa tompo dia misaotra anao zahay fa tsy resin'izany alina zany fahazavanao fa tonga ianao manatona anay tonga ianao mampahery anay tonga ianao mamany olanay tonga ianao miatrika ny zavatraritra rehetra eo amin'ny toerana misy anay atao fantatra ianao Jesosy atao vitanay ianao Jesosy aza fangaronay amin'ny zavatrafa ianao Jesosy fa sokafo masom-pananay ahitanao ao anatin'izany alina izany ka ho resin'ny tahotra ho resin'ny tebiteby ary azava ny alinay noho ianao mandalo zavatsarotra izahay tompo amin'ny vanim-potoana ankehitriny alina ny iveranay azy midira ato-ponay tompo ho tsapanay ny fahazavanao dia tantamo zahay fimbino zahay tahaky ny namanginao ny mpianatra tamin'ity alina ity no ka manginao ny tokantramonay sy ny fiainanay tsirairay avy ary dia hitsahatra ny tafio-drivotra hitsahatra ny zava-manahirana satria manana anao zahay ilay fiadanana ilay fifaliana ilay zoky azo antoka misaotra Jesosy amen